mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa manome ny heriny sy manome ny fahamarinana hatrany amintsika izy. Ny rariana dia tondra vokatsoa amintsika ny fandraisana an'izany. Lohanderantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrisan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fotoana izay omenao anay. Hianatra ny tenao indray izahay aoka izany Tompo. Oloharano atonga anay ahery, atanjaka indrindra amin'ny fakapanahy izay misy eo amin'ny fiainanay. Atonga anay atoky ihany koa fa ianao ilay Andriamanitra. Miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ilay fampakaram-bady taokana. Ny Jaona 2:1 ka hatramin'ny 1:20 nasaiko vakianao izay entintsika makafakana momba ny famantarana izay nataon'i Jesosy taokana. Porofo izay nandrisika ny fampakevitrireo mpianatra ny anaraka an'i Jesosy ny fahitana an'i Jesosy nanao fahagagana tamin'ny nanovan'ny rano divay. Ahoana moa izany tsy inona fa famantarana lehibe manondro ny mahavy amin'Andriamanitra tokoa izany famantarana izany. Azo heverina fa tsy mbola natakatra ny maha-Andriamanitra azy izy tamin'izany fotoana izany. Mpitahaka ny Israelita i Mosesy ary nitondra azy ireo nivoaka ny Egipta tamin'ny famantarana sy fahagagana. Izy ihany koa nampiasain'Andriamanitra mba hanavaka ny Israely tamin'ny tanan'ireo Egiptiana. Azo lazaina ho mpamonjy azy ireo izy tamin'izany. Naminany tamin'ny alalan'i Mosesy Andriamanitra ka nilaza fa isy mpaminany ho avy izy izay tahaka azy, tahaka ny Mosesy izany. Nasain'Andriamanitra ny aino ny mpaminany io ny Israely. I Jesosy io lazainy io ary naneho ny famantarana voalohany izy amin'ny Jaona 2:2 izay mampitodika amin'ny fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta. Sady namelona an'ireo Egiptiana ny oniny no sady Andriamanitra ny vavahany ihany koa. Ny antefa tamin'io renirano io ny anankiray tamin'ireo loza avy amin'Andriamanitra dia nanaovany rano rà izany. Nanao fahagagana nanam-pitoviana tamin'izany Jesosy taokana. Tsy novana ho rà kosa nefa ny rano fa novana ho divay. Sy ny enina izay nampiasaina ho an'ny fanadiovana araka ny fombafomba jiosy no nasiana an'ilay rano ary nampifandray an'ilay fahagagana bebe kokoa tamin'ireo loha hevitry ny famonjena ao amin'ny Baiboly izany. Ny fitantaran'i Jaona ny nanovana ny rano divay izay nampitodika ho an'ny fanafahana ny zanak'Israely dia manondra an'i Jesosy ho mpanafaka antsika. Inona no heverin'ilay mpandahatra ny fanasana momba ny divay izay tsy nialina andro avy tamin'i Jesosy fa tena gaga izy noho ny hatsarany ilay zava-pisotro izany ary noho ny tsy ny fahafantarany fahagagana nataon'i Jesosy dia no heveriny fa nitoerizina ho amin'ny farany ny divay tena tsara indrindra. Samy antsoina amin'ny teny Grika hoe oinos ny ranom-boaloboka vaovao sy ny efa niotrika ary nambaran'i Madame White moa fa tsy nisy alikaola ny ranom-boaloboka vokatr'ilay fahagagana. Tsy salasalana ny fahatalo anjonan'ireo izay nahalalany amin'ny zavanitranga tamin'ny fotoana io fa tsy nitsahatra tokoa Andriamanitra mampiseho ny maha izy azy amintsika ary tsy tamin'izany ihany no nisy ny fahagagana fa eny fa na eo amin'ny fiainanao ankehitriny arany matetika nefa isika dia manadino anazy ireny tahaka ny ireo mpianatra ihany koa nanadino eny fa na dia efa nahita hatramin'ny fitsanganana amin'ny maty an'i Lazarosy aza dia indray koa isika manadino ny amin'ny fahefan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Aoka tsy hanadino lasa isika fa hieritreritra ny fahagagany teo amin'ny fiainantsika, hatsapahantsika mandrakariva fa Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitsika. Amen. Ny Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Andriamanitra lehibe tokoa ianao ary Andriamanitra ny fahagagana. Aoka Tompo tsy handalo amin'ny fiainanay ny fahagaganao fa tonga vantofantsika, atonga anay ino anao bebe kokoa hatrany ary ianao tokoa ny
no hitodian'ny sainay sy ny finoanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.